Ny fahazazana dia tany ambanivohitra aloha voalohany indrindra, tany Iosy avy any a. Betsaka ny tanora ankehitriny, vehivavy indrindra no manontany tena hoe azo atao soamantsara ve ny mandraraha ao anatin'ny tontolo ny hatsaran-tarehy, hatsaram-bika. Ary misy pirofo anankiray androany, vehivavy izay antsointsika hoe femme forte misehatra tanteraka ao anatin'io sehatra io, ao anatin'io tontolo ny hatsaran-tarehy io olona manana expérience be satria efa 15 taona izy izay no niaina tao anatiny. Olona hitantsika ao anaty réseaux sociaux tato ato efa tsy hoe tato ato moa zany efa ela izy no hitantsika tao anaty réseaux sociaux ary nainvitenay manokana androany satria hitanay hoe afaka mizara anatra maro ho an'ny tanora ary manana caractère afaka manohana ny etaetantsika. Ny vahintsika androany dia Gladys avy ao amin'ny Glady Taotra. Tonga soa Gladys atao amin'ny fandaharana Aotra dia faly be mandray anao atao amin'ny Aotra androany. Miarahaba ny Fenitra dia miarahaba ny ekipa ny Fenitra koa dia misaotra indrindra misaotra ny invité. Atomboka amin'ny souvenir anao voalohany indrindra ao an-tsainao, mba tantarao anahy kely hoe nanao ahoana ny fahazazanao? Ny fahazazana dia tany ambanivohitra aloha voalohany indrindra, tany Iosy avy any tany ambanivohitra tena zanaka tantsaha. Dadabe sy bebe moa zany no nitaiza tamin'izany tamin'izany no efa tia lamaody, efa tia fikarakarana volo. Fa no hoe any ambanivohitra dia fer à repasser, fer à charbon ireny no alainay hipasohanay ny volon'ny olona. Izany hoe tany amin'ny fahazazako ahy zany dia efa tia an'izay no efa tia ny tady vola. Zay. Dia nanahoana ary no avy any ambanivohitra ianao dia teo ianao ozy ianao hoe zara angany dia hanao resaka tsara tarehy rehefa lehibe? Tsara be ilay fanontaniana. Tamin'izany rehefa any ambanivohitra dia ohatran'ny hoe olona afaka, ohatran'ny hoe olona tafa makany amin'izany Antananarivo izany, raha any aminay moa zany. Dia tamin'izany nefa naniriniry hoe un jour zany mba ho any Antananarivo any izany. Kay moa zany tsy nisy moyen atongavana taty fianakaviana, ohatrany tsy nisy mihitsy taty dia nanambady dia rehefa nanambady olona avy any aminay ihany fa lehibe taty Antananarivo. Dia izy no nanalana avy ao amin'ny avy any ambanivohitra nitondra niakatra Antananarivo. Dia teny pendant ny nanambady moa zany nanao asa hafa zahay fa rehefa ny sarabady amin'izay no satria za tsy navita fianarana firy, mbola kely dia nanambady. 18 ans teraka ny zanako voalohany, ce qui veut dire hoe tena mbola tanora kely zany, tsy vita zany ny fianarana. Rehefa avy eo niditra ao anatin'ny fanambadiana, tantaraiko kely ity satria mino fa mety misy olona any manana cas ohatr'izany. Anisany début-n'ny fiainako zany tsy azoko lavina. Dia rehefa nanambady dia ao anatin'ny asa ao an-tokantrano sy ny fandraharahana izay nataonay dia tsy nanana indépendant sy za zany fa tsy maintsy nanaraka hoe tia ny ataontsika mivarotra manao an'izao manao an'izao. Rehefa nisaraka amin'izay tonga dia hoe teo vao tonga saina hoe andeha hitady asa inona ny asa haiko? Tsisy ninona asa haiko teo no niforona ny hoe andeha hianatra zavatra tiako dia ny fanaovam-bolo ny ao anatin'ny lamaody. Dia rehefa ny sarabady zany izay vao ny nahita ny identitéako dia nandeha nianatra fanaovam-bolo amin'izay. Intéressant be zany satria raha ny fahazahoko anazy zany tokony mianatra traikefa anankiray foana ny olombelona fa na dia efa mpanambady ary izy, indrindrindra moa zany ny vehivavy. Dia ianao ve tao anatin'io fanambadiana io efa
nisy taona nefa hoe zany dia hianatra sa hoe tao anatiny tena tsy nahazo mianatra mihitsy? Sy ny teny hoe efa ela ny teny anazy hoe ndia hianatra coiffure za satria efa tiako ilay izy tamin'izany hoe mbola vingtaine zany. Dia ozy izy hoe ahoana ny fotoana anaovana an'izany, ahoana ny vatra satria izahay nanao resto snack izay. Dia tsisy migérer iny dia izy entrepreneur koa dia mandefa ny matériaux any amin'ny chantier rehetrarehetra any a. Dia tena tsisy fotoana zany an'ilay ianarana satria ilay fianarana tena mila anao matin et soir, matin maraina sy ny après midi. Donc lasa délaissé zany ilay asa fivelomanay raha andeha hianatra za dia izay. Le fianarana manao taovolo sy ny sisa. Taovolo io. Dia tsy afaka nanao an'izay. Dia nanomboka tamin'ny oviana ianao no hoe tena ho raisiko professionnel mihitsy amin'izay ty manao volo ty? Nanomboka rehefa ny chute satria rehefa avy nianatra za dia nandeha nanangana salon. Teo amin'ilay fianarana an'ilay coiffure aloha efa nieritreritra hoe efa professionnel mianatra coiffure et esthétique nandritry ny herintaona. Dia nieritreritra hoe efa favori be voaka avy ato nahazo diplôme national. Dia efa mahay nieritreritra an'izany. Dia manodidina koa misy lanjany be ny olona manodidina anao satria raha ny manodidina anao mahatazana anao hoe ambony dia ianao mino hoe efa ambony ianao, fa ny tena tsara dia mikambana amin'ny olona ambony amin'izay ianao te hiakatra foana. Dia tamin'izay nefany ohatrany hoe hitan'ny olona efa mahay dia efa natoko tena nefa kay zany tena tsy nahay. Preuve voalohany ilay salon de coiffure koa natsangana ilay izy roa taona aty aoriana fahita, tena hoe fahita, namidy hatramin'ny brosse hatramin'ny brushing. Inona ny zavatra nitranga tamin'izay? Natsangana ilay coiffure satria izay ilay nieritreritra hoe efa mahay. Dia voalohany sady tsy nahay nitantana, tsy nisy leadership, tsisy sensana leader zany taty aminah ty fa ny jouer an'ilay hoe patronne navelako teo amin'ny ankizy ilay izy za je roule lasa za miaraka amin'ny tomobile tonga mivérifie ohatrinona ny vola rariva tapitra hatreo. Tsy nampitombo ny fahalalako za nefa ilay olona ampiasaiko fantatro tsara mahay zareo fa généraliste fa tsisy manana spécialité. Tao amin'ilay toerana nanaovako taloha. Nalefa ilay izy fahita mandritra ny 6 mois, mampiditra vola indray fahita indray, napiditra vola indray tena hoe tsy haiko intsony hoe aiza efa namidy hatramin'ny taniko tany aminay hoe ananganana an'ilay izy fahita foana. Dia farany nakatona tanteraka tsisy hoe satria tsy voalohany io fa trano dia nalain'ny tompony ilay trano tsisy hoe amidy ny fond de commerce fa nalainy tsotro izao. Tamin'izany tsy mahalalana ny fanaovana contrat de bail commercial. Tsy nanao an'izany fa contrat de bail tsotra afaka nalainy amin'ny andro tiany angalana azy ilay izy. Ce qui veut dire ny investissement rehetra tao very namidy amin'ny côtelette ny entana rehetrarehetra tao. Narary tena narary satria ny imagineko sahady ilay andeha hiverina zéro. Niverina zéro ny sarabady. Niezaka niavitra nanangana an'ilay coiffure, niverina zéro indray aotra. Nandritra ny io hoe tena hoe tsisy tsony. Namidy ilay izy za nefa mananjanaka ny iainanay mianaka ilay vola kely azo namarotana an'ilay izy tsisy 4 mois dia lany obligé tady asa amin'izay après. Niala tao Antsirabe mihitsy satria hita menatra aloha ny 2 hoe andeha hiasa ao Antsirabe. Dia hitako hoe aty Antananarivo moramora kokoa ny ahitako asa any Antananarivo. Tena ny fialana tao ary tena sarotra satria ahoana ny andeha hifindranao tanteraka any amin'ny toerana tsy fantatrao tsisy olona malalanao. Preuve tady asa teto Antananarivo nandritry ny herintaona tsy nahita asa, tsy nisy nandray dia izay. Izany hoe efa elaela ianao mipetraka tao Antsirabe, avy any Iosy zany dia tao Antsirabe aloha mipetraka? Avy any Iosy dia taty Antananarivo dia ny chantiernay tany Antsirabe mandritry ny 2001 ilay ny grève ireny dia nifindrana akany Antsirabe dia rehefa izay ilay fahita izay ilay salon izay vao nandeha niakatra aty Antananarivo za.
raha fahazoko anazy zany aloha raha resaka opportunité dia ny tsara indrindra dia miakatra tia Antananarivo raha raha olona tia mikarokaroka eto ary tsy mitsitsy fotoana tsy mitsitsy hery dia eto Antananarivo aloha amin'ny fahatanorana rehefa ianao andeha amin'izay ianao hoe aka-retraite amin'izay hoe efa tsy hiasa be intsony afaka mandeha ianao makany amin'ny province makany amin'ny sisiny fa raha mbola hoe tanora vao hivelona eto betsaka ny zavatra azo atao eto azahoanao vola eto Antananarivo na dia ny hohaninao isan'andro na dia ny hofantranonao isam-bolana fotsiny ary alors que izay tsy ho hitako tany tsy ho hitako. Ny échec-nao voalohany ve zany azo lazaina hoe le nakatina n'le salon anao tamin'ny voaloha io? Non, ny échec voalohany mariaziko. Mariaziko ny échec voalohany dia za tsy nametraka ny indépendance-ko nandritry ny fotoana nanambadiako fotoana lava be. Fa niankina tanteraka taminy tsy niasa mikambana. Izay échec voalohany satria tsy maintsy nanomboka avy any amin'ny zéro izay vao afaka nanao an'ilay échec fanondroany indray. Ilay échec fanondroany ilay salon de coiffure dia rehefa après an'io ianao izay vao nandinika hoe inona ary ny lesoka nandritry n'ireo fotoana be tabe ireo. Par rapport amin'izay échec izay, inona no hitanao hoe afaka nataonao mba évitena an'iny, afaka nataonao différent zany mba tsy hahatonga an'ilay échec tamin'ireny fotoana ireny? Ny zavatra afaka natao dia tsy nionona tamina source de revenu iray dia ny stratégie amina fitantanana izay. D'accord. Inona ny tena tsy nety? Tena tsy nety betsaka no mivoaka noho ny miditra. Ray aloha izay. Dia faharoa zavatra ray no natao dia rehefa tsy mety ilay zavatra ray dia tombe tanteraka fa tokony nasiana vadiny dia nanampy. D'accord. Misy an'ny tao anatin'izay tantara teneninao izay hitako hoe misy andraikitra be ny ray aman-dreninao tao. Dia iza ny olona hitanao hoe tena nanampy anao indrindra tamin'ny fiainanao? Satria teo amin'io fotoana rehefa andeha hanangana glady taotra mantsiny tsy nanam-bola pendant ny moment de Covid ilay izy io ray aman-dreniko io tsy hoe nanampy anahy teo foana satria adulte za fa efa nahatsikaritra mihitsy kosa zareo hoe en détresse tsy hitako intsony izay ho atao nanampy anahy zareo hananganana ny glady taotra pendant ny Covid. Vola kely tena kely fa rehefa matanjaka ny sainao manana vina mazava ianao manana fantatrao hoe aiza ny lalana andehanako atongavako any amin'ity toerana ity dia tokony handeha tsara ilay izy. Ny fanampiany io ray aman-dreniko io anahy zany tena hoe zava-dehibe tamiko na dia tsy nino izy hoe ho tonga amin'izao mbola tsy tonga any amin'ny faratapony fa fantatro hoe nandeha par étape teo amin'ilay objectif ako.